Fantatra mantsy fa niakatra fampanoavana tamin'iny andron'io omaly iny ary nidoboka amponja vonjomaika ilay mpilalao sarimihetsika malagasy izay nahafaty olona tamina fiara ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay ia dia ny mahakasika an'ilay raharaha izay mpilalao sarimihetsika malagasy nidoboka amponja no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto rongony 760 kilao indray saika alefa anilakaka no sarin'ny zandary tany Andriandapy Betroka tao anatin'ny tapabolana izay dia rongony 2 tonnes be izao no azon'ny zandary any amin'iny faritry ny atsimon'ny nosiny midika izany fa na dia manao ezaka tahaka niny na zany mpitandro filaminana izay mamongotra an'ireo rongony izay kasaina ahondrana etsiroa ireo dia tsy mitsahatra mitady hirika amin'izay famohanana zany ihany koa ireo rehetra izay mpamboly an'izay rongony zay any amin'iny faritra atsimon'ny nosiny eo am'resaka tsy fandripahalemana mpamaky fiara roa lahy notra tehaky ny polisy ny alasora teo amin'ny arrêt 163 niaraka amina kodiarana anankiroa sy kojakoja na fiara tamin'ny alatsinainy alina lasa teo mo ireto mpamaky fiara roa lahy ireto no tratra fitorina efatra no voaray mahakasika ny tranga famakina fiara efa imbetsaka izy roa lahy no nanao an'ity asa ratsy ity ka izao tratra am'izay satria elan'ny tonatonana ka tojo masonangatra ranga iray sahabony 50 taona na 50 taona eo no eo no hita faty tamin'iny andron'ny omaly maraina iny teo ambonin'ny barage Tanjombato feno ratra ny tarehiny mbola tsy voafaritra mazava ny antony nahafaty azy fa ahina ho nisy namono ary nasitrika nakasisin'ny barage ankaiky ny fiampitana lakana teo tany sambava indray bajaji tradoza tao ambodiampana loko any sambava ity bajaji ity tamin'iny andron'ny omaly maraina iny namoy ny ainy tamin'izany ny olona misa roa raha toa ka efa nentina any amin'ny hopitaly ireo 5 izay naratra tao anatin'izay loza mifamovizana bajaji zay tsy fantatra mazava aloha hatreto izay antony nahatonga ny loza fa ilay bajaji izay efa nitsimbadika ambony ambany teo amin'ny tany no tazan'ny fokon'olona arak'izany dia mety ho ahina noho ny fandehanana mafy diso tafahoatra no nahatonga an'ity bajaji ity no tradoza tahaka an'izao ka namoizana ain'olona ka ny hafatra aleo mitandrina ihany ry zareo indrindra fa ianareo mpamily izay tia misetrasetra loatra fa sao dia miteradoza ho anao sy ho an'ny hafa ary izay tsy fitandremanareo kely zay dia mety hahafaty ny hafa tahaka an'izao niseho tao sambava izao ny malaza any ivelany indray influenceuse mexicaine iray maty nisy nitifitra teo ampanaovana direct TikTok maty nisy nitifitra teo ampanaovana TikTok i Valeria Marquez izay influenceuse mexicaine 13 taona tao amin'ny trano fikarakarana endrika amam-bika ao Guadalajara ao amin'ny fanjakana Jalisco anandrefany Meksika no nitrangany izany ny talata lasa teo iny mbola karohana izay nahavanondoza tamin'ity raharaha fitifirana any influenceuse mexicaine ity mahazo vahana ny herisetra mianjady amina vehivavy any Meksikana ny fitopolisanjato ny vehivavy mihoatra ny 12 taona no niarany herisetra farafahakely ny indray mandeha teo amin'ny fiainany araky ny nambarany firenena mikambana mahakasika ny fizarana vary teny amin'ny kianjany makiandoha tapenaka indray izay namana akaiky ny sefokotany ihany no nahazo ho irevoaka ny ambohi barikely Anosibe ny tokona manoloana ny Brompokotany nivoaka ny ambohi barikely sektera voalohany eny Anosibe boriboritany faefatra
tamin'iny androny omaly maraina iny nisy nikatrano an-trano ny fanomezana ny tike izay nizarana vary avy tamin'ny fanjakana foibe hoy izy ireo an-trany. Nilaza ireo mponina fa izay namana sy fianakaviana akaiky ny sefokotany ihany no nahazo ireny fanampiana tamin'ny alatsinainy lasa teo ireny. Tsy nahazo vary ireo olona izay voasokajy ho sahirana sy be antitra voasoratra anarana tany amin'ny fokotany rehefa tonga teny amin'ny kianjan'ny Makiandoha Tapenaka noho izy ireo izay voalaza fa tsy nanana ny tike. Olona hafa tsy tao anatiny lisitra indray no nomena ny tike sy nahazo fanampiana teny an-toerana. Araka izany, takin'ireo ny hamoahana mazava an'ireo vary ireo. Arantsika no mety ho tohiny ity fitokonana izay nataon'ireto mponina izay voalaza fa tsy nahazo vary teny amin'ny kianjan'ny Maki ireto. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha mpilalao sarimihetsika malagasy izay fantatra fa nahiditra amponja amin'izao fotoana izao. Niakatra fampanaovana ary nidoboka amponja Vonjomaika ilay mpilalao sarimihetsika malagasy izay nahafaty olona tamina fiara. Raha hiverenana ny tranga dia nisy loza mifamoivoizana nahafatesan'olona teny amin'ny fokotany Bemasoandro Itaosy ny aliny sabotsy lasa teo iny. Fiara iray izay nentin'ny mpilalao sarimihetsika malagasy ity tradoza ity. Moto nanao taingin-droa no voadonan'io fiara io. Naratra mafy ireo teo ambonin'ny moto. Niaraka nentina teny amin'ny hopitaly kanjo namoy ny ainy ilay vehivavy izay niaraka tamin'izay nanao taingin-droa tamina moto izay. Mbola manaraka fitsaboana kosa ilay lehilahy, potika tanteraka ilay moto ary nahitana fahasimbana goavana ihany koa ilay fiara izay niaran-doza. Araky ny lalàna mantsy dia tsy maintsy voaheloka higadra izay rehetra mahafaty olona amina resaka loza mifamoivoizana izay, na fananina izany na tsy fanahinina fa rehefa manao loza mifamoivoizana ka mahafaty olona dia izay no sazy. Tsy nisy ny nanampo fa tampoka moa tsy mahalehilahy na ilay mpilalao sarimihetsika malagasy azy mba tsy nanampo azy ahafaty olona tahaka an'izao. Fa io moa ny loza rehefa ho avy izay dia tsy mba mandondona mihitsiny ka dia mankahery hatrany ny fianakaviana manamanjo amin'izay fahavoazana nahazo ny havan'izy ireo izay maty tamina loza mifamoivoizana izay, ary mankahery hatrany ihany koa anikiady izay mpilalao sarimihetsika malagasy izay tratra n'izao loza tsy nampoizina izao amin'izao fotoana izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy. Misaotra rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba fanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.